Omaly alatsinainy alina moa zany a ifo ny talata maraina fa efatra ny volana oktobra enina amby efatra sy roa arivo dia nitaka ny zavatra mampalahelo teto ny fiadidinan'ny commune Sabotsynamena. Avaky tamin'izany ny lapan'ny tanànan'ny commune Sabotsynamena izay anisan'ny malapa izay dia fandraisana fivoriana, fanaovana mariazy ary fandraisana ihany koa andeha ny séminaire maro samihafa reny satria trano azo lazaina sady manara-penitra ny tsara ny mahafinaritra izay ezaka miarahana tamin'ny fitoeram-panjakana moa no nahavitana amin'izany kanefa amin'izao fotoana dia misy namaky ilay trano alina eo amin'ny valeur na roapolo tapitrisa ariary eo no very tamin'izany ny sonorisation complet izay mitondra marika JBL, bafla, table mixeur, dia lecteur DVD ary ny ampli. Ny ampiny rideau complet ao amin'ny trano sy ny motrandevany. Araka izany moa izany dia manao antoavy izay eto ampiadidinan'ny commune ho an'izay olona rehetra mety ahitana singa na manome ny fanamorana ny fahazahoana ny information mba hanendrehana nanao ny ratsy teto amin'ny commune satria fananany raha manana ny lapan'ny tanàna fa tsy hany be tanàna irery akosa. Ka noho izany tokony ho saro-piara isika vahoaka amin'ny commune Sabotsynamena ny fananana zavatra tsara tahaka an'ireny.